Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faleminarantsika riavako malalatra ty alatsinahy ny fa 7 ny volana janoary teo ny mofinaina voalahatra ho antsika dia ny bokin'ny fitomanina toko fahadimy andiny 7-10 ka hatramin'ny 12 amin'ny anaran'i Jesosy. Jehovah, ianao no mipetraka mandrakizay eny. Ny seza fiandriananao no mahatratra amin'ny taranaka faramandimby. Ahoana dia anadononao anay mandrakizay sy ahafoizanao anay andro lava. Jehovah, ampivereno aminao zay mba hiverenanay. Havaozo toy ny fahiny ny andronay moa dia nandahanay tokoa va ianao sy tezitra aminay indrindra. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao fahamarinana. Amen. Ny fitomaniny Jeremia moa ry havako dia fitomaniny izay ranomasony Jeremia nahita ny faharavany Jerosalema atao hoe fitomaniny izy ity, natoloko koa aza, nataraina. Tsy dia tena hoe boky tononkira loatra izy na dia tononona aza hoe tononkira, tsy dia tena tononkira loatra izy. Misy toko 5 izy dia saika 9-20 avy koa ny 9 tsirairay ankoatra ny 9 dia io boky io dia manana endrika manokana ny fomba fanoratana ao anatiny, ny alfabety, ny fiandohan'ny alfabeta ao anatiny, ny teny izay isaky ny tokony, isaky ny andininy. Fa andeha tsy hijery an'izay ataontsika hoe tsikera ny teny na ny tsipirian'ny teny izay tsika, fa andeha hijery kosa ny votoatiny amin'ny ankapobeny. Ity mofinaina ity nitarain'i Jeremia eto. Nitarain'i Jeremia satria hitany ilay faharavan'i Jerosalema tamin'ny andron'i Nebokadnezara. Nitarain'i Jeremia satria hitany fa azo ny alàna tsara lay faharavana. Satria Jeremia dia nitaonan'ny olona hibebaka, nitaonan'ny olona hiverina amin'Andriamanitra, nitaonan'ny olona hiala amin'ny ratsy, hiala amin'ny sampy, hiala amin'ny fitiavan-tena, hiala amin'ny fahalovana, hiala amin'ny tsy fahamarinana. Saingy tsy nataony ny fokony jody zany, tsy nataony ny fireneny jody zany, dia mby amin'izay efa faminanian'i Jeremia hoe ho ravo Jerosalema. Ary dia nahita an'izay Jeremia, dia izy nitoloko nitaraina amin'Andriamanitra io. Hoe afoinao ve zahay, tezitra aminay ve ianao. Rehavako raha mijery ny andavanandro n'izao tontolo izao isika i Afrika, i Madagasikara sy ny firenena maro dia mahita eran'izao tontolo izao, mahita fa antrana, mitranga amin'ny endrika maro samihafa eto sy ero. Tahaka izay hita amin'ity bokin'ny fitomanina toko 5 ity. Ary dia manoloana an'izany ary, inona no hafatra Jeremia? Raha Jeremia zany ametrahana fanontaniana hoe inona ny hafatra tianao ampitaina aminay ry Jeremia? Manoloana ny fahantrana misy ary mahay ny ala, tsy mifankatia izay mianakavy, mifanjana, mifaneso, mifanebaka, mifanaratsy, miakatra ny vidin-tsakafo, tsy tena milamina tsara ny toetrandro, tsy tsara ny maloto ny tanàna. Inona ny hafatra Jeremia mpaminany? Inona ny hafatra? Raha ohatra ka miainga amin'ity mofinaina tandrefantsika ity, mazava ho azy isika kristianina dia resy lahatra. Fa Andriamanitra dia miteny amintsika isan'andro, miteny amintsika amin'ny soratra masina, miteny amintsika amin'ny fombany. Noho izany raha zara mofinaina ho antsika anio ity dia miteny amintsika Andriamanitra. Inona ny tian'Andriamanitra tenenina amin'ny Jeremia eto? Inona ny tian'Andriamanitra tian'Andriamanitra lazaina amintsika amin'ity taraina ny Jeremia mpaminany ty? Ny voalohany dia izao, apetrao amin'ny toerana tokony hisy azy aloha Andriamanitra. Moa ve tena mametraka an'Andriamanitra amin'ny toerana tokony hisy azy tokoa izy tsika mianakavy? Apetraka tsika eo amin'ny seza fiandrianan'ny fontsika ve Andriamanitra? Tena mpanjaka-tsika tokoa ve Andriamanitra? Tena ekentsika tokoa ve izy? Tena tompontsika tokoa ve izy? Araka ny tenenan'i Jeremia hoe Jehovah, ianao mipetraka mandrakizay, ny seza fiandriananao maharitra amin'ny taranaka faramandimby. Tena izay tokoa ve nametrahantsika an'Andriamanitra? Hoe tompontsika izy,
mpanjakatsika izy, ny fotsika seza fiandrianan'Andriamanitra, ny tokantranontsika seza fiandrianan'Andriamanitra, ny firenentsika seza fiandrianan'Andriamanitra. Tena zay tokoa ve mametrahantsika an'Andriamanitra? Ary dia izay no nataony Jeremia voalohany indrindra, nanoloana ny faharavany Jerosalema, tena metraka an'Andriamanitra ho tompo izy. Enao Andriamanitra ny tompo, manoloana ny zavatra rehetra de enao no tompo. Ary rehefa enao no manjaka mandrakizay de zao hainao no mamaha olana. Eo zany Jeremia mpaminany de mitondra an'ilay olana eo amin'Andriamanitra amin'ny mahampanjaka azy. Fa ny faharoa de zao, ny vahaolana mety ny Jeremia mpaminany de zao, fitoamana an'Andriamanitra hanova azy. Tsy fitoamana ny olona iova akory, fa fitoamana an'Andriamanitra aviza i Andriamanitra ovay. Enao zany souverain, enao manam-pahefana eo amin'ny seza fiandriananao de zao, ny angatahanay aminao aloha tsy ny fanamboaranao an Jerosalema, ny angatahanay aminao aloha, zay zany io Jeremia mpaminany io de izy fa izao, ovay mihitsy aloha zahay, ovay ny sainay. Raha miteny izy hoe miverena aminay de zao Jeremia zany io de resy lahatra fa tsisy mahay manova olona. Raha ny toroteny sy ny familanian'i Jeremia talohan'ny faharavan'i Jerosalema de hitantsika io boky lava be io, fa tsy nanovana inona na inona mihitsy tamin'ny firenen'ny Jody zany. Fa izao eo Jeremia mitemany hoe ovay zay Andriamanitra. Raha tsika zany tahaka miteny manao hoe ovay zay malagasy, ovay ny fonay, ovay ny sainay, ovay ny fomba fijerinay. Ny fibebahana de midika fiovan'n-tsaina, midika fiovana fomba fijery, fiovana fomba fiasa. Ary dia izay no vavaka ataon'i Jeremia, miverena aminay, ovay zahay Andriamanitra, mba hiverenanay aminao. Lay hoe ovay zahay fibebahana, mba hiverenanay aminao, mba hantonay anao araka ilay sitraponao, araka ilay tokony ho izy. Ndray mandeha nisy tantara kely zay sy indray hitako. Tantara nataona filozofa anankiray. De io le filozofa, nisy soavaly anankiray. Io soavaly io izy nifatotra teo amin'ny toerana anankiray. De tonga vaniny devoly. De nivaniny devoly, nitapahany devoly, nitady namatotra an'ilay soavaly. Rehefa nivany nitady an'ilay soavaly de lasa nohaniny ny ataovy hoe ny voaloboky maniry n'ilay ery amin'ny tambolon'ilay tantsaha. Lanin'ilay soavaly ny zava-maniry, ny voaloboka ny sahan'ilay tantsaha mpamboly. Nahita an'iny kosa lay tompon'ilay tanim-boaloboka de nizakazaka ary dia nitofiriny tamin'ny baso, novonoiny ilay soavaly. Tonga ny tompon'ny soavaly, fa maninona kay ny soavaliko novononao? De ka manimba amin'ny volikiko. Dia tezitra ny tompon'ilay soavaly de notofiriny novonony ray ilay tompon'ilay tanim-boaloboka. De maty koa zany ny tompon'ny tanim-boaloboka. Tao inona ny fahafatesan'ny soavaly? Tezitra indray tonga avany ny zanaky ny tompon'ny tanim-boaloboka. Fa maninona kay no vononao ny raiko? De ko izy namono ny soavalikiko. Dia avy indray lay zanaky ilay tompon'ny tanim-boaloboka dia namono ilay tompon'ilay soavaly. Maty indray ny tompon'ilay soavaly. Dia tonga indray ny zanaky ny tompon'ny soavaly, fa maninona kay ny raiky novononao? De ka izy nge namono ny raiky e. Ary dia tezitra koa ny zanaky ny tompon'ny soavaly, de namono ny zanaky ny tompon'ny tanim-boaloboka. De toy izay hatrany hatrany any, de nifamono reo olona reo. De nametrahana fanontaniany Satana. Fa maninona kay ianao miteraka famonoan'olona ohatrao, fa maninona zao nataonao? De hoe le filozofa zao zany valitenin'ny Satana. Za nge tsy nanao na inona na inona e. Ny anona ataoko de zao nanapaka ny tadin'ny soavaly. Inona dikan'izany? Satria ao anatin'ny olona ao, Satana zany amin'ity mazava ho azy filozofa no resaka. Izy manao hoe satria ao anatin'ny olona efa misy faharatsiana, dia fantatr'ilay ratsy, fa zavatra kely varavety fotsiny kitihiny, de mipotra ilay faharatsiana ao anatin'ny olona, mipotra ilay toetra lindra, mipotra ilay toetra linady, mipotra ilay toetra ratsy isan-karazany, fitiavam-bola, herisetra. Satana manao hoe zavatra
kely varavety fotsiny kitihiny, tselatra kely varavety fotsiny de ravato lasa miteraka faravana. Zay mahatonga ny Jeremia eto miteny manao hoe ny saina mihitsy ny mila miova, ny toe-po, ny toe-tsaina. Zay mahatonga ny Jeremia manao hoe tonga zao faharavana zao, raharavany Jerosalema zao, le faharavana io. Fa le faharavana de zao aty anatinay mihitsy aloha ny faharavana, ny sainay mihitsy no rava, ny fonay mihitsy no rava. Zay mahatonga ny Jeremia miteny manao hoe ovay zay lohandriamanitra. Ny afaka malala zava-dehibe ara ny fiovantsaina sy ny fiovam-po. Zava-dehibe ny fibebahana marina. Teo Jeremia manao hoe rehefa voaovanao zay Andriamanitra de hainay am'izay ny manompo anao. Tsy hainay ny manompo anao rehefa tsy mibebaka zay. Zay no misy. Ny olona tsy mibebaka tsy manompo, tsy mahay manompo an'Andriamanitra. Mety manompo an'Andriamanitra amin'ny endrika ivelany izy. Zay le hoe tenenin'ny Jeremia hoe avao ovay zahay, miverena aminay de miverina aminao zahay. Zany hoe amboara ny fonay mba ho hainay ny manompo anao arak'izay tianao andrasana aminay. Fa ny faharoa zay asehoan'ny Jeremia mpamilany manoloana lay zavatra ny hoe faharoa ny fibebahana. Voalohany ny fibebahana, fa ny faharoa izy de manao hoe havaozy ho toy ny fahiny ny andronay. Andriamanitra manavao, havaozy ho toy ny fahiny ny andronay. Inona le fahinin'ny Jeremia eo? Ny fahinin'ny Jeremia de zao, zay teneny eo de zao, olona nivavaka. Zay voalohany indrindra, olona nivavaka. Faharoa ny fahinin'ny Jeremia de zao, olona miasa. Zany hoe Jeremia zany de miteny manao hoe havaozy zahay. Rehefa miverina aminao zay de ampio zahay mba hivavaka araka ny tokony ho izy, hanompo araka ny tokony ho izy, fa izao koa miasa araka ny tokony ho izy. Miasa araka ny tokony ho izy. Ny vahaolana anankiray manoloana ny zava-tsarotra rehefa malala de ny asa. Miasa amin'ny finoana, miasa amin'ny fitiavana. Inona koa ny fahinin'ny Jeremia? Firenena mahay mifankatia, fianakaviana mahay mifanohana, fianakaviana mahay mifamelona. Tsika kedrandray menomenona manoloana ny hoe ny vahiny manan-karena eto amin'ny tanintsika, izy ange mifanohana be, izy ange mifanampy, izy ange mifanaja. Ary sika ndray tsy zany sika fa mifampisintona midina, mifampialina, ory hava-manana. Izany mahatonga ny Jeremia havaozy mihitsy zay. Ndraindray ny masontsika avy hatrany dia any amin'ny lafiny materiel foana. Fa tsy any ange ny voalohany amin'ny Baiboly materiel ange Andriamanitra eo amin'ny seza fiandrianany. De hoy ny Salamo manao hoe any Jehova ny tany sy ny volamena sy ny volafotsy sy ny volamena, an'Andriamanitra eo amin'ny seza fiandrianany azo nomena zany. Fa ny olona de zao, ndraindray mihitsy isika tsy ampy fientanam-po hitodika amin'Andriamanitra. De ny angatahana ho Jeremia rehefa anatin'ny zavatsarotra zao dia mangataka fanavaozana avy amin'Andriamanitra. Mangataka ny fanavaozana, mangataka an'Andriamanitra hanefy atsika. Havaozy zay zany hoe ampiasao indray zahay. Ny dikany hoe havaozy de tsy hoe mamela an'Andriamanitra hiasa fa tsy hanao n'inona, fa havaozy mihitsy ny fomba fiasanay, me fahazavan-tsaina zay hanana fomba fiasa vaovao. De ny fahatelo Jeremia mpaminany manao hoe moa de andahanay tokoa va ianao sy tezitra aminay indrindra. Inona ny dikan'izany hoe moa va de andahanay ianao de ho tezitra aminay, zany hoe aza mitahiry fahatezerana. Manoloana ny zavatra sarotra tahak'izao zany de fanazavan'ny Jeremia de zao ihany manao hoe fibebahana, ny fiverenana amin'Andriamanitra. Izay fiverenana amin'Andriamanitra hanjary fomba fiasa vaovao, izay fiverenana amin'Andriamanitra hanjary fomba fiaina vaovao, hanjary solotr'asa, lahatr'asa, tetik'asa vaovao. Izany fiverenana amin'Andriamanitra zany. Fiverenana amin'Andriamanitra zany tsy hoe zavatra ara-panahy ihany, tsy zay ihany, zavatra spirituel ihany, fa tena manjary zavatra, manjary programan'asa, manjary programana firenena, manjary programam-pianakaviana, manjary programam-piangonana. Hoe avako vaovao ny herinandro, nomboka herinandro vaovao isika. Inona la herinandro vaovao? Herinandro tian'ny Tompo hiverenana ao aminy. Herinandro zay hiantahantsika fanavaozan'ny Tompo. Herinandro zay angatahantsika hoe Tompo havaozy zahay amin'ity herinandro ty, havaozy ny sainay, havaozy mba ahatsapanay fa tompona andraikitra
eo amin'ny fiainanay tsirairay avy zay. Mahafinaritra mantsony hoe protestanta ry havako dia nampianatra ny olona ny mahazava-dehibe ny fiainany tsirairay. Raha misy zavatra nampiavaka ny protestanta dia fanomeza-toerana ny andraikitry ny tsirairay manoloana ny fiainany. Hoe za de tompony andraikitra amin'ny fahombiazako, mazava ho azy eo anatrehan'Andriamanitra. Tompony andraikitra koa amin'ny tsy fahombiazako, eo anatrehan'Andriamanitra. Ary izay ataontsika hoe asan'Andriamanitra miivo amin'ny tsirairay zay tena maha-protestanta. Zay mahatonga ny hoe zava-dehibe amin'ny protestanta ny fibebahany tsirairay, hoe mibebaka tsirairay, tsy ilay hoe mibebaka miaraka. Misy fotoana ange taloha teo amin'ny tantaran'ny fiangonana ny batisa dia tonga de batisa firenena anankiray miakatra eny an-tendrombohitra mpanao batisa de ataon'ny batisa ny ray tanàna hoe mba tonga de vita ny batisa. Nisy an'izany fotoana zany tao moyen âge, tamin'ny vanim-potoana tenatenany hoe tsy voatery nandalo tsirairay ny batisa fa tonga de atao hoe batisa miaraka ny tanàna anankiray noho zany dia kristianina ty tanàna ty fa natao batisa. Nisy fotoana nataon'ny fiangonana zany tamin'ny vanim-potoana moyen âge. Fa ny protestantisme no vomony zany batisa zany fanasan'ny tompo zany de zao zavatra manokana zany, andraikitry ny tsirairay zany. Ary ny asa dia taratry ny fivelarany tsirairay. Havako isika hoe manomboka ny herinandro. Manomboka ny herinandro de aza tonoina fa tian'ny tompo hiveriny eo aminy ianao. Tian'ny tompo hiankina eo aminy ianao. Tian'ny tompo ianao atsiary fa mandrakizay izy. Mahay manova zavatra Andriamanitra. Tsisy zavatra tsy hain'Andriamanitra zany. Fa izao miandry ny fibebahanao izy, miandry ny fiovamponao, miandry ny fanekenao avaoziny, miandry ny fanekenao amboariny ho tsaratsara kokoa. Amin'ny Soramasina de mazava ny tenin'ny Paoly. Hozy Paoly manao hoe ny zavatra rehetra nge amboarin'Andriamanitra hiara-miasa asoe. Zany hoe ho an'izay tian'Andriamanitra hoy Paoly, ho an'izay mibebaka de io zavatra rehetra io de azon'Andriamanitra manjary mahasoa. Fa vao ny herinandro havako de tian'i Jeremia iorona amin'ny finoana sy ny fahatokiana ianao. Tian'i Jeremia mpaminany iorona amin'Andriamanitra, tsy mandao anao Andriamanitra araka io bavaka Jeremia. Tsy mandao atsika izy ry havako. Izy manao hoe monan-dahalay tokoa fa ianao, tezitra aminay va indrindra fa ianao tsy tezitra aminao Andriamanitra, satria ny fahatezerany efa nahatrany tamin'i Jesosy. Andriamanitra nametraka ny fahatezerany tamin'i Jesosy satria nanota isika, de Jesosy nefa nitondra ny fahatezeran'Andriamanitra noho ny mahampanota antsika. De raha mijery antsika zany Andriamanitra de zao mijery antsika ao amin'i Jesosy izy dia toy ny zanaka zay nijereny antsika. Zany raha teo ho Jaona, zanak'Andriamanitra. Ary satria zanaka de zao ry havako, ndao hanompo an'Andriamanitra amin'ny fifaliana. Ndao hiezaka hanova ny fomba fiasa hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'ity herinandro ty. Atoboy amin'ity herinandro ty ny fomba fiasanao miaraka amin'Andriamanitra, miankina amin'Andriamanitra, mahatoko ny fitondran'Andriamanitra. So betsaka ny ao an-danitra ao de mahatoky fa Andriamanitra tsy manary ianao. Tahaka ny afatry Jeremia mpaminany manao hoe eo amin'ny fiandriananao angerinao Andriamanitra, azoko anteherana. Ivavaka sika. Tompo misaotra anao zahay amin'izao fiandohan'ny herinandro zao. Fa tianao apetrakay ho Andriamanitra mandrakizay ianao. Andriamanitra tompon'ny fiandrianana, Andriamanitra mitoetra eo amin'ny seza fiandriananao, ka mitaonana hibebaka sy hiova fo, hiova saina, hiova fomba fiasa. Manome toky anao fa tsy mandahanay, manome toky anao fa tsy tezitra aminay. De avao zay tompo, mba hatsiaro ny fitiavanao, mamondrafo aminay. Ta io ty herinandronay vaovao ty, herinandro ny fifaliana, herinandro ny fahombiazana, herinandro hatsapanay fa ny Andriamanitray mitondra ny fiainanay amin'ny fahatsarana hatrany. Zay fikelezana anay tompo amin'ity herinandro ty de taio. Manjaka tomponay, mba tsy amin'ny fahazarana na ny vavaka ataonay na ny fanoloran-tenanay fa amin'ny fahatsiarovana fa eo afovoan'ny fiainanay ianao. Miovanay fahasalamana sy heri-tanjaka
ny fiadanam-po de mametraka ny herinandronay ambany fitahinao zay ray zanaka fanahy masina amen.